Maro dia maro moa ny faneho-kevitra izay nentin'ireo solombavambahoaka tao aorianan'iny latsabato ny tanterahana teny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena tamin'ny andron'ny omaly iny. Ry zareo avy eo amin'ny Mapara ohatra dia nanambara fa fandresena ho an'ny vahoaka ny fisina fifidianana tahaka ireny any solombavambahoaka voafidy any Mahajanga ihany koa dia nitondra ny fomba fijerena mahakasika indrindra iny fifidianana tanterahana tamin'ny andron'ny omaly iny. Ramatoa Anitra Razafy avy amin'ny team kosa dia nanambara fa azo andrefesana tsy azo andrefesana ny maromarina kokoa ny zava-misy ao anatin'ny anteny miram-pirenena ny latsabato izay no tanterahana tamin'ny andron'ny omaly. Arahantsika ary ireo fanaheon-kevitry ny parlementaire vitsivitsy mahakasika iny latsabato iny. Le izy moa zany atao telo zany ny fifidianana ny hoe tsy maha-betokisana ny gouvernement dia ny arahana nahita teo fa vita ny fifidianana na dia atao ara hoe bebe ny zavatra hitanay tsy ara-dalàna nanomboka tany amin'ny isan'ny olona na ny procuration na ny fifidianana izay nahitana valososony ka lany le izy latsaka dia fa zay ny nivoaka teto dia paresena ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy ho anay toy ny asan'ny gouvernement hiboaka any amin'ireo vahoaka reo ny fampandrosoana. Ny fahitako an'ilay vokatra aloha za faly satria 5 zany efa tsy mametraka an'ilay fitokisana ntsony amin'ilay membre gouvernement fa teo moa zany BDB zany ny zavatra mampiomehy misy ty ny sasany ampitahorina misy any hatramin'ny maraina misy idinany amin'ny hôtely misy mandefa message mihitsy ary hoe andefasy force zay akanay fa zay atao amin'ny hôtely ohatran'izao misy anay ka le izy zany efa tsy tena tsy mamelatra anay miteny hoe ary tsy mampatatra anay miteny hoe efa tsy hoe tena fifidianana marina na mangarara marina ny zava-misy eto Madagasikara fa mbola very fa nandresy ny solombavambahoaka satria miisa 5 dia 7 nanao tsia dikan'izany raha tena ataony izy zany ny fifidianana ato hoe andany lalàna raha 7 zany hoe tsy alany zany lalàna zay arotsy ny gouvernement tato fa zay fotsiny zany hitantsika indray moa nytoy fa politika zany dia mbola manamafy raha vao ny anteny miram-pirenena satria zao tsy zavatra mandeha amin'izany famarinana zany tsomihitsy satria io foana ny fampitahorana eto ary raha nisy angamba nangataka an'izany fandravarana anteny miram-pirenena zany tamin'ny voalohany dia zay zao nisan'ny nangataka an'izany. Sa mbola manangola zay aminareo rapport de force tamohokeny eky procuration forogno olo etantoerany avao ve da mbaranao procuration tratra avy teo nefa tonga teo any le tokotoera zay ny nahavoana azy teo ary le olo sy ampy nangatanay ny koa firmarigny e nombre ny présent sy saniteny dry zareo nosarainy vote izy igny sy 17 io any koa gnisanay fa mbola maagny koa sasa nandehandeha agny ka la io gnavy eo dia mbola sy fantatry rapport de force satria géométrie variable io majorité géométrie variable ka androany izy igny omaray izy iny ary mety hizara roa io nouvelle majoritaire parlementaire. Itataky ny ahoana zany nitoyany zao taorinan'le takitaky an'izay zay sy fantatriko aloha zany araka volazana ke zahay leader fanilo manaiky anao hoe pacte de responsabilité tokony anoe famy faranango ifampisara ino moa gnanomiza signy fa hoe ilazah fa hoe i premier ministre Ravelinarivo sy mampandeha zao raha zao nanomboka tame tetezamita isika sy nahazo financement isika tame tetezamita nandalo teo ndry Bereziky efa nisy problème isika nandalo teo ikolo nana problème isika ka ina ilika ty fa fitadiava sotasota izay marako hoe misy manimaniny tongolon'ny Egypte eo izy agnandamosina io point de dérogation ary fantatrinareo ane zany ino moa zany ny valiny amin'ny lafiny tsara foana ny andraisana ny zavatra ohatran'irey zany hoe misy solombavambahoaka zany ino moa zany mampiseho an'le hoe ino le nouvelle majorité amin'ny assemblée nationale zany izay tokony tsy niavina intsony manomboka izao ary tokony angalana lesona indrindra zany fa tokony considérena amin'ny zavatra mitranga.